Araka ny nanaratsika azy teo dia ny fanamariana ny andro isam-pirenena ho an'ny sakafo izay tanterahana teny amin'ny commune Talatamaty no naratsika teo fa dia vokatra tsara ihany koa no azon'i Madagasikara ao anatin'ilay fifaninanana mamokatra site web natao tao atsy amin'ny Nosy Maurice mpianatra malagasy avy ao anivon'ny International Telecommunication University no nandrombaka ny hilarana voalohany tao anatin'izany. Noromban'i Madagasikara ny ilarana voalohany teo amin'ny faninanana mamorona site web izay ny faninanan'ireo nosy enina aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana ny farany herinandro lasa teo tatsy amin'ny Nosy Maurice. Sitraka Razafin-Drakoto, Tahina Andriamasy, Karenina Andriamamonjy, Andrianina Andriatsoa, mpianatra avy ao amin'ny International Telecommunication University taona fahatelo no nandrafitra ny ekipa malagasy. Tao anatin'ny 420 ora amin'ny 420 ora tsy aky-ato no faharetan'ny faninanana. Manana ny fahaiza-manao avolenta ny mpianatra malagasy raha eo amin'ny sehatry ny informatika. Nakasitraka azy ireo ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao tamin'izao vokatra tsara azon'izy ireo izao. Izao ezaka lehibe ataon'ny reto tanora reto izao dia manapirofo hatrany fa isika eto a Madagasikara dia manana ny rehetrarehetra ahafahana ny fampitaha amin'ny hafa. Marina fa firenena mbola osaosa raha toe-karena sika fa raha ohatra kosa ny fahaizana dia azo lazaina fa tena anisan'ny sangany sika raha ohatra ka ty an'Afrika. Zay manokana moa ao amin'ny departemanta zay andraiketanay dia tsy mitsahatra katsaka hatrany zay fomba anampina ny tanora. Ny filoham-pirenena tsika koa moa Hery Rajaonarimampianina dia mpampianatra raha teo ary afatrafatra ny hatrany ny mba hijerena akaiky ny tanora zany mba azahoan'izy ireo asa rehefa any mivoaka ny toeram-pianarana izy ireo ary amin'ny sehatra ny nouvelle technologie zany na dia tsy hita taratra mivantana ara dia ao no tena ahitana asa indrindra raha ohatra ka ny famoronana asa zany no jerena. Nanao antsova amin'ny mpikirakira ny lafiny informatika kosa ny fikambanana Abaka sy ny Coticom ny mba andraisan'ny Madagasikara ity faninanana aty amin'ny ranomasimbe Indiana ity. Zay ny tompoko lastoviko vavy no anakatonantsika tanteraka ny pejin'ny fampalalamba vao tamin'ity takarivan'ny alakamisy ity dia mamy fotoana anao indray ny tena koa manaraka indray veloma marito.